Fahadiovana eto an-drenivohitra efa manapaka-lalana ny fako, tsy misy paikady matitra avy amin'ny tompona andraikitra. Fampelezan-kevitra sy fifidianana aloha mizara vola amin'ny endrika hafa ny antokony fitondrana, andresena rahatra ireo mpividy vaventy hoy ny KMF Knoe. Ady amin'ny kolokolo sy fametrahana ny mangarahara, mbola lavitrezaka ny eto Madagasikara hoy ny Transparency International. Tomboka lahy sy tomboka vavy tonga soa indray ianao anaty fotoanany fampahalalam-bavao Vaovao MBS amin'izao alina izao aliny talata fahavalo ny volana Desambra ny taona 2024 manolotra ny araba manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araka ny fahitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia mbola tsy nahitany bokany hatramin'izao ny antsoavo natao tamin'ny tompona andraikitra manoloana indrindra ny fiparitahan'ny fako sy ny fisavovon'ny fako eto Antananarivo renivohitra. Ho an'ny androany dia mampiteny mona mihitsy ny fisiana fako be misavovona etsy Anosy atao Tsinanana tsy ny eo ihany anefa fa saika ny ankamaroany fokontany eto Antananarivo dia izay divitra ny fako izay avokoa. Nzavandre Mahefa sy Andry Rakoto Malala no mitatitra amintsika ny andindininy izay. Tapabolana teo izay no tsy nisy nakaitsony ity fako be misavovona eto amin'ny fokontany sy Anosy atao Tsinanana ity. Ankoatra ny fofona maimbo sy ny endrika ratsy atirany dia efa manomboka manapaka-lalana ihany koa ity fako ity. Sara raha misy andehanan'ny fiara satria tena sasa manilan'ny arabe no tototry ny fako. Tsy lazaina intsony ny voka-dratsy atirany amin'ireo mpivarotra marobe eto anoloan'ity fako ity. Tokony izy rehefa asa commune ndray zavatra tokony tsy hoe avela tokony tsy avela bedabeda zao sorona raha liza tsy hotely camion ve na efatra camion fako be io. Io zao fantariny nalala mitsofoka ao aminay eo zao sahirana be na mitsofoka camion lasa mipatina azy be le tôbila amin'le feon fako be daholo le izy. Misy mijery mihitsy hatreto aloha. Sady tsy eo ihany misy anio fa ny aloha misy daholo amin'ny baka tao jery zany misy daholo. Raha ny kelikely raha kelikely ity tsy tsara be ity jerako mihitsy tômôbila satria condamné ny fako ity ny tsisy pakale izy. Ny mpivarotra rehetrarehetra zany angalana ticket mandopatanty rehetrarehetra zany mbola tsisy nandavolo ireo mpivarotra ireo ray tokony zany tokony tsisy fako mevosa be ohatr'izao zany raha ny tena izy fa tokony adio foana le tanàna. Fa manjary vomafy kosa le olona hoe misy mivarotra zany sakafo masaka ity misy rehetrarehetra nefa ny lasitra daholo mameno azy ka le olona zany tokony sitraka zany izay vola alohany amin'ny commune izay mihitsy zany tokony sitraka le olona fa tsy tokony ajadiny fako be ohatr'izao mihitsy. Sahala amin'izay ihany koa ity fako be etsy amin'ny fokotanana tsy adana ity. Roa volana teo izay no tsy nisy nakaitsony ny fako teto raha ny fanazavan'ireo mponina eny amin'ny manodidina. Pesaka nefa ny voka-dratsy ateraka izany. Ohatr'izao foana zany ny ainana eto io ary matetika hatranan'ny arabe mihitsy dia izay zao manao sakafo masaka dia lasa misy fiantraikany be amin'le client anay le izy. Misy ary ny olona misakafo dia lasa ajany eo satria tonga be aty aminay le fofona na ny lalitra ohatr'izany. Dia mba manao antsoavy aminareo tompona andraikitra izay miandraikitra an'le izy zany izay Fetraikany aloha dia tsy maintsy manao an'izao izay fa le lalitra dia feno. Maka fako ry zareo dia vetivety indray andro dia ny atsasany ataony ny atsasany eo dia miverina amin'ny taloha ihany le zordira avy eo. Dia amin'ilay voamaraina be iny izay mako avy amin'ny Makanosy be biby be dia be no hitanao hitsahanao eo amin'ny maraina le olitra ireny dia mandreraka be ny fofona moa dia efa manatsetsina sofina mihitsy. Hatreto aloha dia tsy hita izay mba ezaka ny commune Antananarivo renivohitra manoloana itony fako be misavovona eraka Antananarivo itony. Tokopaka mbava fotsiny ihany no betsaka fa ny fanantanterahana azy tsy misy akory. Vaovao avy eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay hatrany raha izay ny mahakasika ny fako be misavovona saika manerana ny fokontany dia manjatony ihany koa amin'izao ireo mpivarotra eo amin'ny totobatona Antaninarenina no tsy avelan'ny commune mivarotra eo intsony. Efa nanomboka ny sabotsy teo nanomboka ny fangala-pery teo amin'ny mpivarotra sy ny mpiasan'ny commune raha ny fitarainan'ireo mpivarotra ireo dia rofiny commune hatramin'ny entan'izy ireo mihitsy toy izao indrindra ary ny fanadihadiana nataony Nambiny Soa Velositraka sy Tahiriny ihany mahakasika izay. Efa nampiavaka ny totobatona Antaninarenina hatr'izay ireo mpivarotra eny aminy. Lasa aravaky ny totobato mihitsy azy zany ary isany nanintona ny mpizahatany ny firafiny. Amin'izao fotoana izao anefa giazana hiala amin'ny toeram-pivarotana izy ireo ary tsy mahazo mivarotra intsony araka ny nambarany. Tsy misy toerana mindranana vahaolana naroso fa avy hatrany dia jadona hoy hatrany ny faneho-kevitra ireo mpivarotra ireo.
tsenan'ny noely izao ka mba fotoana mandalo andehanany tsena mihoatra noho ny andavanandro. Vahoaka majinika izay tokony tediavana tokony alohan'ny nanesorana anay zany dia tenenina izay hoe mba asoranareo itediavana tsena nefa izay tsy nitenenina an'izany fa antondrana komina mandroaka ny entanay hatramin'ny entanany amin'ny fitoerana ary alaindry zareo daholo. Ka za mitazona le entan'olona dia nalainy daholo ny entana rehetrarehetra dia tsisy fitenenana hoe alainay ny entanareo dia izy rehefa tenenina dia hoe izy hono lehibe any tanàna fa izy tsy azonareo fa zay hono ny te hifidy azy. Valerana entana midinay valerana 3 alina nefa izay mbola angalana ray hetsy nefa efa entana kely tazomina amin'ny tanana raha ny entanay vao avy mivoaka teo amin'ny confinement zahay vao mba manomboka miavotra kely zay dia efa zao sahady mahazo anay. Sahirana tsisy vola mitady vola izy zao anaty fety mivady aman-janaka ny ankizy mianatra mila mitady vola nefa dia sorona amin'ity toerana ity tokony tao voalohany nareo zany dia efa nitady moyen hoe aiza le mpivarotra ny vatra. Araka izany izay entana tsy alain'ny polisy kominaly amin'ny atoandro dia alaina tsokosoko amin'ny alina ary manamafy hatrany fa baiko ny tanterahiny miaina ao anatin'ny tsirariny ny vahoaka mipetraka ary ny fanontaniana hoe hitotongana traiza ny fanitrany tsirairay izay voajanona ny ramatahora sy ny fanelikiliana ny madinika eto an-drenivohitra. Fa tonga nanatitra taratasy fihaonana sy fitadiavam-baolana amin'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara teny Ambotsirohitra. Ny solitena ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Kroma Malagasy ho an'ny androany. Nandamoaka avokoa mantsy ny antso nataon'izy ireo tao anatin'ny herintaona izay. Nambiny soa velositraka sy tahiry ny anatrany. Tapidala Kale izay no namehezan'ny solitenan'ny mpiasan'ny Kroma ny manjo azy ireo. Katrika ny herintaona tsy mbola nisy na dia olana iray aza ny va. Ny volana Novambra 2022 no nandraika raha mafarany ireo mpiasa ary ny aina tao anaty trosa nandritra izay herintaona izay. Jivoaloany hofatrano nahato tamin'ny fianarana ny zanaka, nataony antsoavo tamin'ny endriny samihafa, nataony fitokonana toy ny tany Breville ny 2020 ny volana Novambra farany teo, saingy tsy mbola nisy ny fandraisana ndraikitra hatramin'izao. Bomba mandajatra maso aza no setry ny fitokonana. Any anatina ihany tsy tony satria mbola maharary hoe miandry fandraisana ndraikitra nefa tsy misy. Ny andrasanay aloha dia mba hoe atsony zay na ifampiresaka aminy ary na ny mpiara-miasa akaiky aminy filoham-pirenena aloha ny tena tadiavinay mba ifampiresaka aminy hitondrana ny tatitra hoe inona moa ny tena zava-misy ao Breville ao inona ny tena olany Kroma amin'ny fijerinay azy dia inona ny vahaolana arosonay. Plan de redressement ny anarany efa nametrahanay dika mitovy amin'izay ny ministera manana an'izay daholo ireo tompony andraikitra rehetra ao aminay ao amin'ny Kroma dia izay plan de redressement zay zany no entina mampihodina ny Kroma ny zavatra takinay amin'ilay izy fotsiny dia hoe na manaiky mifanjakana hoe ho subventionné ny Kroma na avely izy aleo tena kely. Ratsiaivina mpiasa mahery ny 500 no velominy orinasa ary mamokatra Kroma milanja 5,2 alina taona isam-bolana ny orinasa teo aloha. Raha ny mikasika ny fitokonana indray dia nitony ihany ireo mpiasa na dia tsy nahazo rariny aza. Miandry ny valiteny na anaiky ny fihaonana ny filoham-pirenena na tsy mba handrosoana sosikevitra hoy nambaran'ny solitenan'ny mpiasa. Eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray dia vahaolana lavitrezaka ny tokony arosony fanjakana anatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara, fampiofanana sy fampianarana ary fanomezana lanja azy ireny. Fa eo ihany koa ny fanamboarana ireo sekoly sima mbola hianarana manerana ny nosy. Tsy ampy ny teti-bola natokana ho an'ny fampianarana eto amintsika ka voatery mitady soritra famatsim-bola hafa noho izany ireo mpisehatra manodidina izany. Ravirazafy Mahenina, Mathieu Princy. Kely dia kely ny teti-bola natokana ho an'ny fampianarana eto amintsika raha oharina amin'ny teti-bola natokana fanjakana ho an'ny fanatanjahantena araka ny mirakitra ao anatin'ny lalàna ny teti-bola 120 firy malagasy anefa no mandray anjara amina lalao iraisam-pirenena firifiry ny kianja eto amintsika manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fampianarana anefa no ivon'ny fampandrosoana ny hita tsy mamaiky ny filohany anamboatra ireo fototra-asa teo aloha ny ampiditra ny mpampianatra firamo ho mpiasa-panjakana ary ny anome fiofanana ireo mpampianatra manerana ny nosy. Tsy lazay nitsony ny fanampiana tokony omena ny ray aman-dreny izay miezaka mampiana-janaka ao anatin'ny tsy fananam-bola. Maro tokoa ny olana sedrain'ny mpianatra, ny mpampianatra, indrindraindrindra ny ray aman-dreny manoloana ny fanabeazana.
dia eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa dia mbola maro ireo sekoly mbola miaina anatin'ny trano efa somary ratsiratsy raha tena hoe tsy mamaly an'ilay filana mihitsy aza. Eo ihany koa amin'ny fampianarana manoloana ny mpampianatra dia maro ireo mpampianatra mbola tsy tafiditra ho mpiasam-panjakana hatramin'izao fa mbola reny nefa reny ihany ny tena hoe be dia be any amin'ny faritra misy anay. Eo amin'ny lafiny ray aman-dreny dia misy ny ezaka ataon'ny ray aman-dreny amin'ny fandraisana tagnana amin'ny fampianarana ny zanany kanefa mbola somary mavesabesatra ho an'ny ray aman-dreny ihany satria dia mandalo olana ihany ny ray aman-dreny amin'izao indrindra taorian'ny fandalovana tamin'ny aretina Covid-19. Manoloana indrindra ny resaka eo amin'ny kalitao-mpampianarana no resahana dia ny zavatra tena ilain'ny mpampianatra filana tena hoe ilaina maika dia ny fanatsarana ny amin'ny alalan'ny tantsoroka formation. Zay zany tena fiofanana maharitra, fiofanana mitoya, zay no ilain'ny mpampianatra. Rehefa natao zany ny tombana dia mbola maro le resaka hita manoloana ny fanatanterahana ny asa, mbola maro ihany koa zany ny faharefona eo amin'ny indrindra ny amin'ny teny vahiny entina mampianatra. Tsy mazava ny politika mpanjakana ho an'ny fampianarana. Ny PSE nandrafitra ho an'ny fanabeazana napetraka ny filoha teo aloha azy tsy refeo intsony. Ny tontolon'ny fampianarana izay tsy mitsahatra ny miato noho ny pesta sy ny Covid-19 ohatra. Any amin'ny entimanana, anarenana ireo rehetra ireo no tsy ampy. Dia raha malala moa fa be dia be ny fanatsarana sy ny fanavaozana amin'ny fitony fanabeazana sy ny fampianarana. Manomboka hatrany amin'ny zazavadinika izany mandra-pahatonga any amin'ny fampianarana ambony. Dia tsy ampy ny entimanana amin'ny anatanterahana zany asa rehetrarehetra ao amin'ny fanatsarana fanabeazana izany. Dia raha ny asa rehetrarehetra hoentina amin'izany fanatsarana ny fampianarana izany ao anatin'izany zao ohatra ny fampiofanana ny mpampianatra, fandrinana tranotsekoly, miditra amin'ny resaka mondialisation antsika ankehitriny dia tokony efa miditra amina resaka digitalisation, le numérisation dia tsy ampy le vola. Ny taona tamin'ny heritaona dia nikasika ny eo amin'ny hoe fekevitra manoloana ny hoe fijerenany hoe atraiza ny fiheveran'ny olona izany hoe Madagasikara ny safidy anaraka ny ODD4 anatsany ODD4 dia hita fa mbola be dia be tsy mahafantatra koa ny fisian'izany firotsonany nambiarana izany. Ireo mpanambola ihany no afaka mampianajanaka any amin'ireny sekoly fantadazy ireny na koa makany ampitan-dranomasina eto amintsika ho an'ireo sahirana miaina any amin'ny sekolim-panjakana amin'ny fitaovana tsy zarizary sy trano tsy matehonina ny akamarony. Fa andrasana kosa ny vokatry ny filatsahan'ny orana teto an-drenivohitra amahana indrindra ny olona ny fahatapahan'ny jiro matetika noho ny tsy fahampiny rano manodidina ny herinaratra. Miazakazaka mametraka tetika safoezaka ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao, isan'izany ny fanomezana hazavana an-dalambe saingy any amin'ireo tanan-dehibe miisa 10. Ao anatin'ny vondrona iraisam-pasitra ny Jirama dia miisa 9 ihany no isitraka izany. Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince Atrany. Ny raha ny vahoaka aloha zany jerena dia izay ny fitaranana azo hatramin'izay hoe miteraka insécurité zany ny tsy fisian'ny fahazavana. Nazava ny teny tompona andraikitra ny Jirama ao Antsirabe fa olana sedra ny anivo ny fiarahamonina ny tsy fandriampahalemana. Betsaka ny faritra no tsy ahitana andrin-jiro mirehitra amin'ny alina tsy eto an-drenivohitra ihany fa ivelana Antananarivo. Ny anoronkatra izay tsy fandriampahalemana izay tato anatin'ny volana maromaro no tsy fahampinana nateraky ny Covid-19. Mitombo ny mpamakitrano sy ny mpanao alabotry na eo aza niezaka atao amin'ny tany filaminana amin'ny tetin'ny faritra mena amin'ny alina sy ny fisiany andro masom-pokon'olona. Tanan-dehibe 10 isa no jerena maika omena hazavana an-dalambe noho izany saingy hatramin'ny farany ity taona ity ihany. Tetika safo ezaka tokoa satria tsy hisy ny andrin-jiro irehitra amin'ny alina no tsy fahampin'ny fitaovana ahafahana mametraka izany ao anatin'ny fotoana maharitra. Marina moa fa fiarabe no ampiasain'ny orinasa Jirama itety faritra hitatry ireo fitaovana sy hizara hazavana. Tsy tafiditra ao anatin'ny tetikasa kosa ny faritra Analamanga izay ahitana trangana tsy fandriampahalemana ihany koa. Ireo efa napetraka teny amoron-dalana mandeha amin'ny hery masoandro aza simba avokoa na nisy mangalatra. Raha tiana teza amin'ny foto-drafitrasa iombonana toy itony, fanabeazana tokony masoana voalohany amin'ny fanajana izany.
azony vahoaka ny arovana ny fananany ka nisany fametrahana jiro eny amin'ny lalakely sy ny arabe andraikitra ireo olombofidy na ny olombotendry no mamaly izany rehetra izany. Andeha ho any Mahajanga isika ato anatin'ity ny vaovao manaraka ity dia maloto tanteraka ny rano ao amin'ny fokontany Ambalatany be fotaka any Mahajanga any amin'izao ka mirongatra izay tsy izy ny aretina villageoise any an-toerana araka izao fanadihadiana nataony mpanao gazety ny MBS any an-toerana izao samy mamonjy. Ambalatany be fotaka no fokontany ahitana tsangana aretina takilo-drano na villageoise betsaka indrindra raha amin'ireo fokontany fito mandrafitra ny commune rurale ny Bonamary. Ny ankizy no tena voadona maro amin'izany. Misy mihitsy ara ny mangery sy mamany raha mihitsy aza amin'izany aretina izany. Nateo aza ny fandraisana ministera ny fahasalamam-bahoaka an-tanana ny fanomezana fanafody mamaim-poana ho an'ireo marary ireo dia tsy vahaolana araka ny nambara ny mpanetandram-pahasalamana iray ao an-toerana. Araka ny nambarany ihany dia 30 minitra raha farafahelany aoriana ny finanan'ny fanafody dia tonga amin'olona iray sahady ny aretina villageoise no io rano fisotro tsy voadio io. Ny fametrahana fotodrafitrasa tena izy sy mamaly ny filanimponiny amin'ny famatsiana rano fisotro madio no tena vahaolana amin'ny izay mba ahafahan'ny mponina miaina araka ny tokony ho izy sy tsy siny izany aretina izany. Fa raha mbola izao tranga misy eto an-toerana izao no hita dia tsy vahaolana ny fanomezana amin'ny fanafody isan'andro ho an'ny marary satria dia mitombo isan'andro ihany koa ny marary araka ny nambariny ity tompona andraikitra eo an-tsirity ny fahasalamana ity hatrany. Toy izao ary ny fanambarany sy ny fitarainany makasika an'izany fahasalamana izany. Misy voalohany rano maloto. Io rano maloto zany isataona raha misy angamba ny voalohany marary indrindra ny vokatra an'izay rano maloto zay. Eto amin'ny commune Bonamary fokontany Ambalatany voalohany be marary indrindra ny takilo-drano zay villageoise. Ka izahay zany mangataka amin'ny mpitondra fanjakana mba hijery an'io vovona io mba hanao rano fisotro madio tokony ho saromana io vovo dia mangataka koa zany mba tokony hisena chlore izy io eau de javel zany fa tena manadary be ny villageoise na dia isotro rano ara zay kamo isotro an'io rano satria matahotra. Areti-kibo zao fa manao ny vokatra an'izay areti-kibo zay villageoise zay na miseka io rano io rery ny velomanay rehetrarehetra dia raha ohatra ka misy any amin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky an'io rano fa mampanetana ara-pahasalamana ana dia tena mahafantatra fa mitondra aretina zay fokontany Ambalatany zany isataona mangala aretina dia mampiditra indray mampiditra mapiboaka zany dikan'izany zany tsy salama na dia mitsabo ara zay mpanetana ara-pahasalamana alefandreo ministera ny fahasalamana ny fanafody reraka foana mihinana an'io fanafody io nefa tsisy varany mihinana fanafody anefa tsy ampy atsasakadiny ara dia fa idirany villageoise indray. Fa no tanteraina androany tany Londra kosa ny lavanty ny fitaovana izay any mpanjaka rana valina fahatelo sy ny fianakaviana ny olona akaiky azy. Trano mpanao lavanty iray any Londra moa no ny andraikitra izay lavanty izay fanadihadiana ireo amin'ny rindran-tsary ny tahiry ny aina. Omaly no ny elibe tamin'ny tambazotra tserasera ny mikasika ny fanaovana lavanty ny fitaovany mpanjaka rana valina fahatelo sy ny olona akaiky azy any Londra. Fitaovana maromaro sary amam-polony maro mipetraka eo ambony seza fiandrianany. Ary fahatsiarovana nandritra ny dia izay nataony tany Frantsa sy akanjo maromaro fa isan'izany ihany koa ny akanjo ny fianakaviany ny any princesse Iramasin-drazana. Trano mpanao lavanty iray any Londra, Kerry Taylor Auctions no miandraikitra ny lavanty androany. Trano mpanao lavanty miompany indrindra amin'ny akanjo sy lamody fahiny izy ity. Raha araka ny tantara dia ny fianakaviany Clara Herbert no nitazona ireo fitaovana ireo hatramin'izay. Izy moa dia teratany irlandaise ary anisan'ny mpanaradian'ny mpanjaka na ilay antsoina ihany koa hoe dame de compagnie tamin'ny taona 1970. Nampiriminy tsara tao anaty boaty anefa ireo fitaovana ireo, saingy tamin'ny fotoana nahafatesany no hitany fianakaviany indray tany amin'ny taona 1970. Manodidina ny 100,000 hatramin'ny 900,000 euro no vidiny ireto fitaovany mpanjaka rana valina fahatelo ireto araka ny boky misy ny lavanty. Noho ny fianaky ny Covid-19 any Londra dia natao antaroby
sy tamin'ny alalan'ny internet ny lavanty. Atreto aloha tsy mbola nahenona vaovao ny mikasika ity lavanty ity na avy amin'ny tranom-panao lavanty izany na avy amin'ny fanjakana. Fa raha ny vaovao fantatra vao nilasaka amin'izao ora izao dia anisany nandray anjara tamin'ity lavanty natao tany Londres ity ny fanjakana malagasy. Eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina kosa indray dia tarika iray vao misandratra ny tarika tsipika mivoa manokana ny serasera amamonina ny mampiavaka azy ary mifantoka bebe kokoa amin'ny fankahirezana ny olona kivy ny tononkira sy ny mozika ataony. Nambinitsoa velositraka tahiry ny aina. Antom-pisin'ny mpanakantony hanome fifaliana sy ampitraka indray ireo mitanondrika manoloana ny fahasahiranana sy ny fahakiviana eo anivon'ny fiarahamonina onona mbarany avy eo amin'ny tarika tsipika tarika iray vao nisandratra ary mametraka izany ho tanjona. Ho azy ireo ny fanandrify tamin'ny vanim-potoana ny voan'ny Madagasikara tamin'ny fihiboana tanteraka ny fijoroany manoloana ny valanaretina Covid-19 mantsy nisy ireo namoy namana sy tapaka very asa latsaka tanteraka tao anaty fantrana lalina ka ny zavakanto ataon'izy ireo no entiny ho fampahirezana sy fampiononana ireny olona ireny. Hitanay zany amin'izao fotoana izao hoe betsaka ny olona mitady hoe inona ny antom-pisina. Ny ankabeazan'ny olona zany amin'izao somary tory lalana hoe ohatrohatr'izao no afahana miany dia izay ao anatin'ny mozika hoentinay ny feokira sy ny tononkira hoentinay te hanampy an'ilay olona izay tsy miompanana amin'ny fitiavana zany izay betsaka ny efa mahay mitondra izay resaka fitiavana izay fa miompana kokoa ny amin'ny fomba fijery amin'ny andavanandrom-piainana. Misy zao ny hira anankiray mitondra ny lohateny hoe kamboty mitodika manokana any amin'ny kamboty izay misarika ny olona hitodika hijery an'ireny ankizy ireny olona kamboty hoe misy fiainana hafa afaka jerentsika koa ary ampitsika ao anatin'ny andavanandrom-piainantsika. Isiny seho an-tsehatra ataon'ny tarika ny 12 ny volana Desambra izao etsy amin'ny restaurant Le Réseau Ankoraohatra ka anehon'izy ireo ny karazan-kira mivoiny momba izay fampitrakana sy fampitoniana ireo olona matsiaro lavo sy ketraka manoloana ny andavanandrom-piainana izay ka fitininy amin'ny rakitsary nampitondray ny lohateny hoe tiako loatra. Eo amin'ny vaovaony maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia nanomboka androany tamin'ny fomba ofisialy ny fanindromana VAOB amin'ilay vaksiny novokarina tany Royaume-Uni ho fisorohana indrindra ny fiainaky ny Covid-19. Asinandria Malala, Manorandre Malala. Vaksiny novokarin'ny Pfizer-BioNTech ity natsindrona ireo marary ny coronavirus any Royaume-Uni ity. Nanomboka androany mantsy ny fanindromana VAOB any Royaume-Uni ka ireo tena marefo no isitraka zany voalohany ary atao lara-pameana. Tsara ny manamarika fa tsy mbola fantatra mazava ny mety ifindran'ny virus Covid-19 aoriany ny fitsindromana ity vaksiny ity hoy ny ministry ny fahasalamana any atoerana. Ny azo antoka fotsiny hoy izy dia mahasitrana ny olona mitondra ny tsemokaretina ity vaksiny ity. Anisany atao lara-pameana ho tsindromina amin'ity vaksiny ity ihany koa ny mpanjakavavy Elizabeth sy ireo fianakaviany ary ireo tandapa. Tanjona amin'izany ihany koa ny fanentanana ireo vahoaka any atoerana mba tsy salasala itsindrona anty vaksiny ity. Vaovao makasika kosa ny fifidianana loholona izay ho tanterana eto Madagasikara ny 1 ny volana Desambra izao dia tsy manara-dalàna ny fampelezan-kevitra amin'ity fifidianana ity hoy ny avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena KMF Noe. Betsaka ny lesika hita ka tokony nandraisany vao miramahalo tena misahana ny fifidianana fepetra saingy tsy nisy moa izany. Ifarana rahampitso anefa izany fampelezan-kevitra izany. Ravirazafy mahenina, Mathieu Princy. Atao anaty fanginana tanteraka ny fampelezan-kevitra fifidianana loholona tamin'ity taona ity. Miasa any ambadika nefa ny tokony fitondrana manentana mpifidy vaventy hifidy ny kandidan'izy ireo amin'ny fomba maro samihafa araka ny fanaraha-masina ataon'ny KMF Noe firaisamonim-pirenena mandinika ny fisotry ny fifidianana. Nandritra iny fotoana fanaovana fampelezan-kevitra iny ny 3 Novambra 2021 dia nitokana ny EPP sy ny CEG teto Soamandrakizay teto Antananarivo ny filohan'ny pirenena. Nandritra ny fampelezan-kevitra dia nisy ny fivoriana izay nampiantsoan'ny gouvernoura ireo olomba fidy be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna. Nandritra izany dia nisy ny fanentanana ireo olomba fidy hifidy ireo kandida sasany mpirotsaka ho amin'ny fifidianana. Toy izany koa ny fanomezana tsogano sy fanolorana mpahabe maso ireo mpirotsaka ho vidiana nataon'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta
toy ny seho tany amin'ny faritany Toliara. Ireo tokony natao ampanajany lalàna misy indray izany no minia mandika izany. Fividianana mpifidy lehibe, nisy ny fizarana vola izay natao miendrika solon-tsakafo sy sarandalana ho an'ireo mpifidy lehibe sasany, tonga nanatrika fionana tamin'ireo mpilatsaka ho fidiana tany amin'ny faritra aloatra mangoro any amin'ny faritany Tomasina. Kandida ny fitondrana ny akamaroan'ireo nirotsaka ho fidiana olona ny zoma ho avy izao mitady ny maro anisy eny anivony antenimeran-dolona ny tanjona. Amin'izay toy ny boîte aux lettres ny tsena amin'ny fandaniana ireo lalàna rehetra aroso ny fitondram-panjakana. Fa sakany iray tsy ahafahan'i Madagasikara mivelatra sy miroso amin'ny fampandrosoana anatiny ny tsy fisian'ny mangarara sy ny fanjakany kolikoly. Nanamafy izany androany ny teo anivony Transparency International nandritra ny hetsika fankalazana ny 20 taona nijoroany tetsy Analakely. Nzava-Andriamaefa, Andry Rakotomalala. Na dia maro aza ireo sampandraramsahana ny kolikoly napetraky ny fitondram-panjakana eto amintsika, mbola hita sy tsapa eny anivon'ny fiarahamonina sy ny sehatra maro isan-karazany eny ny endrika kolikoly samihafa. Ny kolikoly izay efa niditra be ny firenena. Inona tokoa ary no mety mbola sakana tsy ahafahana miala amin'ny kolikoly izany? Kanefa tsapa ihany koa fa mbola lavitrezaka ihany hiady ity satria mbola tsy tomombana zany na ny fandehanan'ireo androm-panjakana ireo satria tsy ampy ohatra no mety manana eo am-pelantanany. Misy ihany koa ny karazana fanosongozonana samihafa ny fomba fiasana zany amin'ny lalan'ny lalàna ohatra, dia mbola tsapa ihany koa hoe na dia voambara mihitsy raha hoe tapa-kevitra ny firenena malagasy ady amin'ny kolikoly, mbola manjaka be nefa kolikoly io amin'ny andavanandro zany. Dia izany hoe midika hoe mbola misy ezaka be dia be tokony ataontsika rehetra zany ho amin'ny 20 taona manaraka. Ankoatra izay, tsy mitsahatra ny mitaky ny fisian'ny mangarahara eto amin'ny firenena ihany koa ny Transparency International, fa indrindra ny mikasika ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2020. Voalohany indrindra aloha ampatsahiviko foana hoe mbola tsy hita foana hatramin'izao mikasika an'ilay volavolan-dalàna amin'ny accès à l'information na ny zoalala zany. Dia io takinay zany ilay izy mba hangatanay satria tokony hoe nandalo tamin'ity session parlementaire ity, efa ho vita ihany izy ity fivorian'ny antenimera atsoatsy, mbola tsy hita ilay zavatra. Izay izao dia efa porofo anankiray hoe tsy mandeha amin'ilay lalana tokony hizorantsika ity. Io teti-bolam-panjakana io ny azonay lazaina satria efa misy fiarahamonim-pirenena hafa ny tena hoe spesialista amin'izy io, fa ny azonay lazaina hoe amin'ilay fotoana namoahana azy sy ny fotoana nomena ny antenimera rotota anihana an'ilay izy tsy ampy, tsy mampisy an'ilay mangarahara koa satria io nge tena ataoko hoe andry akina na haindehibe an'ny firenena mihitsy io teti-bolam-panjakana io isa-taona. Andro faharoa amin'ny fankalazana ny 20 taonan'ny Transparency International Initiative de Madagasikara moa androany, ary toy hatrany ny ezaka amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitakinan'ny mangarahara eto amin'ny firenena. Fa makasika kosa ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara dia miseho amin'ny endriny maro samihafa ny fanitsakitsahana azy ireny. Raha naneho hevitra makasika izay indrindra ny mpahay lalàna anankiray, Asin'Andriamalala sy Manor'Andriamalala. Tsy tambo isaina intsony ny fanitsakitsahana lalàna misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Izay voasoratra ao anaty lalàna dia motian'ny mpitondra fanjakana fanina fotsiny ihany rehefa misy tiany ovaina. Raha tsy laza fa tsy ny teti-bola natokana hiasan'ny olona sy ny teti-bola ho an'ny antenimerin'ny olona dia samy mpitondra fanjakana tsotro izao ny manafoana izany, kanefa dia voasoratra mazava anaty lalàna. Faly izay hoe mena vola sy sakafo, nefa rehetra amin'izao koa ohatramin'ny ny PAM sy ny UNICEF sy ny SAID tena manomiany fa tsy ny fanjakana akory. Dia nakaizy ary io vola io zany amin'izao fotoana izao, nakaizy ireny zavatra ireny. Ka zany malahelo satria ohatrany hoe le fanjakana olona manam-pahefana eto amintsika mandika lalàna foana zareo mieritreritra fa hoe le fahefanana menana azy io dia hoe manome joie azy hoe anao tsinitsina ny lalàna fa le gasy kely, le vahoaka kely reny ihany tsy maintsy manaraka lalàna fa ny tompon'andraikitra sy ny olona ambony tsy maninona na dia manitsakitsaka lalàna azy. Mitodika anivon'ny antenimieran-dolona indray ny mason'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao amin'ny fandiniana ilay volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana ny taona 2020. Mbola manjavozavo tanteraka raha momba n'ity volavolan-dalàna ity satria ireo loholona dia sahirana noho ny tsy fisian'ny vola enti miasa raha araka ny vaovao azo tena toerana.
fa mialohany amaranantsika tanteraka ny fampahalalam-baovao ary amin'izao alina izao dia ampahafantarika ianao fa mitohy hatramin'ny zoma izao ny tolotanana izay ho atao ny vahoaka sy ny olona tratrany kere any atsimo aminy amin'izao fotoana izao ity hetsika ity moa izay karakarainy avy eo anivon'ny jeune team anasako anao hatrany ny ho tonga eny amin'ny magoroeny beoririka anatrika sy atondra izay voatsirambony tanana makasika indrindra izay tolotanana izay tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mankasitraka ihany koa ny ekipa rehetra ny arana nomana sy ny arana tontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray tompoko